Tokony ametraka prix de référence ka hoentitra amin'ny fanaramaso izany ny fanjakana amin'izao fiandohan'ny taona sy fotoany maitsoahatra izao, hoy ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Lasa ireo tantsaha izay efa miatrika ny fiakarany vidim-piainana indray ankehitriny no mividy lafo ireo vokatra novokarany noho ny fisian'ireo mpijirika indrindra ny vary. Ny vary izay efa tafiakatra hatrany amin'ny 700 ariary ny ray kapoaka ankehitriny. Sahirana miasa ny tantsaha zao hamelona antsika aty andrenivohitra. Donc tsika aty andrenivohitra koa nefa tokony ametraka tsara hoe zao ny zavatra tokony oferana ny vidiny findrina fa ny zavatra farana avy any ivelany satria tsy vokariny eto toerana fa ny zavatra vokariny tantsaha tsy de mampanina loatra raha misy ny fiakarana ohatra raisina hoe ny vary satria zay mba tombony ho azy fa mety kosa tsy ho tombony ho azy zay raha ohatra ka tsy tany aminy lay vidiny no niakatra fa amin'le mpijirika mpanelanelana aty andrenivohitra. De misy fomba fiteny aminay indray lasa ohatra zao hoe ankolagny mifototra lasa mivadika any amin'le tantsaha indray le vary zay namboleny amin'ny vidiny lafo raha ohatra ka tsy ferany indray zay zavatra zay de entanina ny fanjakana hanao an'ilay filet de sécurité amina sakafo indrindra fa ny vary zay ilaina amin'ny fiainana andavanandro satria foto-tsakafon'ny malagasy le zavatra zay. Tsy ny PPN sy ny sakafo ihany, tokony hojeren'ny mpitondra fanjakana ihany koa dia nizao miaraka amin'ny fepetra ho raisina manoloana ny firongatry ny Covid-19 ao Chine ny resaka vidim-panafody. Maro loatra raha ny fanazavana ireo mpanararoatra amin'ireo sehatra ireo raha misy ny fiatrehana ny valanaretina. Tsy vitan'izay ihany fa be koa ny mpanararoatra amin'izao zavatra zao engane ny valanaretina tsy ho tonga aty amintsika fa ho avy ndraiky koa ny fanararotany ny any amin'ny fivarotana fanafody dia zao dia efa tokony andefa petraka koa ny fanjakana hoe inona no atao manoloana zao valanaretina manomboka any en Chine zao zay atrehantsika daholo amin'ity taona 2023 ity. Efa ela no nandraisan'ny fanjakana fanapahan-kevitra ka nametrana ilay antsoina hoe prix de référence ahafahana mifehy ny fiakarany vidin'ny PPN. Isany nametrana ireo tompony andraikitra ny vidiny farany ambany io ihany koa ny lavanila sy ny letchi saingy tsy voahaja izany ary maro ny fitarainana voaray. Tsy ampy ny fanaramaso sy ny fanasaziana ireo olona tsy nanaja ny fepetrany raisiny, ny tomboisa sy nahazovana ihany koa ireo mpanararoatra ka nividy araka izay nety tamin'ny kajina petrany mialoha no nividianana izy ireo tamin'ireo tantsaha. Tranga izay nampitaraina ireo mpamokatra ka iandrasana izy ireo vahaolana maharitra mpitondra fanjakana drizay ka hatramin'izao.